Vehivavy iray no voalaza fa manao dimbitrano eny amin'ny fokontany ny Antany Malandy rehefa miantsena sy matory atoandro ny olona eny an-toerany. Efa maro ny olona lasibatry ny ity fangalarana hafahafa tsy de haraky ny maro ity. Nitondra fanazavana mikasika izany ny lehiben'ny fokontany ny Antany Malandy. Mila melo ny voaka rehetra amin'izao fotoagna zao de misy vehivavy anankiray ato Antany Malandy rehetra zany. Io vehivavy de mizaha matory matsagna alainy télé, ordinateur, téléphone amin'ny matory karaha izy no tompotragno ny toetoetran'ny vehivavy fotsifotsy misikiny lambahoany io no misoloky amin'olo matory zay de mila melo antsika rehetra eto Antany Malandy fa tsy kely lalagna ny mpangatra zany de zay ny afatra ary akaiky ny farantaogno ty de mila melo raha vao mandeha bazary ianao de bateneny no manodidina fa aza tonga de mandeha fa efa tsy fantatra intsony hoe iza ny ratsy. Ny fitandremana ny tokony ataony tsirairay fa indrindra ny fotoana ny farantaona tahaka izao sy fitsenana ny fetin'ny krismasy fa amin'ny fotoana tahaka izao no mampandehandeha ny liona mitady zay arapany.